Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un privilège. Iresakitsika androany ny atao hoe tombony, Ouais. Tombotsoa. tombotsoa. Nous allons parler d'un privilège. Iresaka ny atao hoe tombotsoa, Un privilège que le Seigneur nous a donné, tombony izay nomeny tompo atsika, tombotsoa izay nomeny tompo atsika. mais que malheureusement, Dia nefa ny mampalahelo beaucoup de chrétiens n'en profitent pas. dia maro ny kristiana tsy manararoatra an'izay. Nous sommes sauvés. Efa vovonjy isika, Nous sommes des enfants de Dieu. zanak'Andriamanitra isika, Nous avons la vie éternelle. manana fiainana mandrakizay isika. Mais le salut que le Seigneur nous a donné Fa ny famonjena izay nomeny tompo atsika renferme un privilège dia misy tombony que nous devons nous réjouir pendant que nous sommes sur la terre, izay tokony ifaliantsika mandritra antsika ety ambonin'ny tany, mais que malheureusement, très peu de chrétiens en profitent. dia nefa ny tena mampalahelo dia tena vitsy ny kristiana manararoatra an'izany. Et on va parler de ce privilège ce matin. Dia hiresaka an'izay tombony izay antsika amin'ity maraina ity, izay tombontsoa izay. C'est le suspens, hein? Tout le monde attend. Miandry daholo isika rehetra, On ne va pas jouer aux devinettes, tsy hanao akamatatra isika, mais nous allons prendre notre Bible. fandray ny baiboly isika Dans l'évangile de Jean. ao amin'ny filazantsarany Jaona. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, Filazantsarany Jaona toko 8. et nous allons lire à partir du verset 30. Dia hovakitsika manomboka amin'ny andiny 30. Jean chapitre 8, à partir du verset 30. Jaona toko 8 manomboka amin'ny andiny 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Raha nanao izany teny izany Jesosy dia maro no nino azy. Dia hoy Jesosy tamin'ny Jiosy izay nino, raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa, ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina hanafaka anareo tsy ho andevo. Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » Ary ireo dia namaly azy ka nanao hoe, taranaka Abrahama izahay, fa tsy mba handevon'olona hatr'izay ela izay, ka koa nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Jesosy namaly azy hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, fa izay rehetra manoto dia andevony ota, fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra ao an-trano Et le mandrakariva. verset 36, Or, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amin'ny andininy 30, koa raha ny zanaka no ahafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Vous savez, c'est très important pour nous, les enfants de Dieu, de connaître la vérité. Hitanareo tena zava-dehibe ho antsika zanak'Andriamanitra no mahafantatra ny fahamarinana, Il n'y a pas beaucoup de vérité. ary tsy misy fahamarinana maro, Il n'y a qu'une seule vérité. fa fahamarinana tokana ihany. Et cette vérité est en Jésus. Dia izay fahamarinana izay dia ao amin'ny Parce que Jesosy, Jésus est la vérité. satria Jesosy no fahamarinana. Amen. Amen. Lorsque nous connaissons la vérité, Rehefa mahafantatra ny marina isika,
il y a une lumière qui jaillit de nous. dia misy an fahazavana mivoaka avy any amintsika Nous voyons mieux, me mahita isika nous comprenons mieux, nous comprenons davantage, mahita kokoa isika ary matakatra bebe nous kokoa savons où aller et comment faire. dia fantatsika hoe aiza ny tokony alehantsika ary inona ny tokony ho ataontsika. Et c'est pour cela que Jésus est venu Ary izay no nahatonga an' Jesosy hoe tonga pour nous apporter la vérité, mba hitondra fahamarinana ao antsika parce qu'il est la vérité. satria izy no fahamarinana. Si on ne connaît pas la vérité, quand on ne connaît pas la vérité, Ary raha tsy mahafantatra ny marina isika on peut faire beaucoup de choses, dia mety afaka manao zavatra be dehibe, des choses erronées, zavatra tsy izy tout en pensant que ce que l'on fait est bien. dia mieritreritra nefa isika hoe mety le zavatra ataontsika. Au lieu de contribuer dans la construction de l'Église, Ary raha tokony handray anjara amin'ny fananganana fiangonana isika, au lieu d'être une aide pour l'Église, raha tokony ho fanampiny ho an'ny fiangonana on devient une entrave. dia lasa tonga vesatra isika. Pendant qu'on pense qu'on fait bien, Dia nefa isika mieritreritra hoe manao zavatra on tsara, pense qu'on fait la volonté de Dieu. mieritreritra isika hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra, Mais parce qu'on n'a pas assez de lumière, satria isika tsy manana fahazavana, tsy ampy ny fahazavana ananantsika, nous risquons d'empêcher justement la construction de l'Église selon le cœur du Seigneur. dia lasa mety hanakana isika ny fananganana ny fiangonana araka ny fonotona. Donc c'est très important pour nous de connaître la vérité. Dia tena zava-dehibe ho antsika ny mahafantatra ny fahamarinana, Parce que lorsque nous connaissons la vérité, satria rehefa mahafantatra ny fahamarinana isika cette vérité nous affranchit, elle nous libère. dia io fahamarinana io no hanafaka atsika. Amen. Amen. Est-ce que nous avons besoin de connaître la vérité? Tena mila mahafantatra ny fahamarinana ve isika? Est-ce que nous voulons connaître la vérité? Te hafantatra ny fahamarinana ve isika? Amen. Amen. La vérité, elle est basée sur la parole de Dieu. Ary ny fahamarinana na ny marina dia mifototra amin'ny Et tenin'Andriamanitra. nous avons besoin du Seigneur Ary mila ny tompo isika pour ouvrir nos yeux mba hanokatra ny masontsika, afin que nous puissions voir et comprendre. mba ahafahantsika mahita sy matakatra. Seul Christ peut nous éclairer. Ary Kristy irery ihany no afaka manazava Et atsika. c'est ce que Paul a dit dans Éphésiens chapitre 5. Izay no lazain'i Paoly ao amin'ny Efesianina 5. Éphésiens chapitre 5, le verset 13 et 14. Efesianina 5, andiny 17 sy 18. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Fa ny zavatra rehetra raha anariny dia asehony mazava, fa na inona aseho dia mazava. Koa izany no ilazany hoe mifoaza ianao izay matory, ary mitsangana amin'ny maty dia ampazava anao i Kristy. Lorsqu'il n'y a pas la lumière, Rehefa tsy misy ny fahazavana il y a les ténèbres, dia misy aizina il y a zany, l'incompréhension. misy tsy fahatakarana. Mais lorsque la lumière arrive, Fa rehefa tonga ny fahazavana elle expose ce qui n'est pas correct, ce qui n'est pas bon. dia mampiariary ireo izay tsy tsara, Nous voyons notre condition dia mahita ny toetrantsika isika, et nous savons à partir de là comment avancer dia manomboka eo dia fantatsika hoe ahoana no tokony parce handrosotsika, que la lumière nous éclaire. satria ny fahazavana no manazava Nous antsika, savons où est-ce que nous sommes dia fantatsika hoe aiza ny toerana et misy quel antsika, chemin on doit prendre. dia lalana manao ahoana no tokony ho raisitsika. Donc c'est très important d'avoir la lumière. Dia tena hoe zava-dehibe zany ny manana ny C'est très fahazavana, important que nous ayons un cœur disposé ary tena zava-dehibe hoe manana fovonina pour isika, écouter ce que l'Esprit veut nous dire. hiaino izay tiany fanahy ho lazaina amintsika. Amen. Amen. Le Seigneur a dit, dans Jean que nous avons lu tout à l'heure, Ny tompo dia laza tao amin'ny Jaona izay nivakitsika teo vous connaîtrez la vérité et la vérité
vous affranchira. hoe ho fantatrareo ny marina ary marina no hanafaka anareo. C'est-à-dire que nous sommes liés izany hoe voafatotra isika tant que nous n'avons pas la vérité. raha mbola tsy manana ny fahamarinana. Mais nous sommes liés à quoi? Fa inona moa mamatotra atsika? Est-ce qu'on va encore se mettre à pratiquer la délivrance, la chasse aux démons? Itsika ve dia mbola hanao an'ny fandrohana devoly a? Non, pas du tout. Tsy hanao an'izay isika. Vous connaîtrez la vérité Ho fantatrareo ny marina et la vérité vous affranchira. ary ny marina no hanafaka anareo tsy ho andevo. Et si le Fils vous affranchit, Ary raha ny zanaka no manafaka, pas une autre personne, hein, tsy olona hafa, Jésus. Jesosy. Si le Fils vous affranchit, Raha ny zanaka no manafaka, vous serez réellement libre. dia ho afaka tokoa ianareo. Écoutez bien ce passage. Hein. Eno tsara io andalana io a. Si le Fils vous affranchit, Raha ny zanaka no ahafaka anareo, vous serez réellement libre. dia ho afaka tokoa ianareo. C'est-à-dire que lorsque Jésus nous libère, Izany hoe rehefa manafaka atsika Jesosy a, il ne nous libère pas en partie, dia tsy hoe manafaka atsika amin'ny ampahany, mais il nous libère complètement. fa tena hoe manafaka atsika tanteraka izy. Amen. Et Amen. nous allons parler justement de cette liberté. Dia hiresaka an'izay fahafahana izay indrindra isika, Cette liberté que le Seigneur nous donne. ilay fahafahana izay nomeny Tompo atsika. Lorsqu'il a parlé aux Juifs dans ce passage, Rehefa niresaka tamin'ny jiosy izy tamin'ity andalana ity a, les Juifs, ils ont répondu. dia namaly ny jiosy Ils ont dit, on est esclaves de personne. hoe zahay dia tsy mba andevon'olona. Et Jésus leur a fait comprendre que ils étaient esclaves du péché. Dia nampahafantariny Jesosy azy ireo hoe izy ireo dia andevon'ny ota. Ils avaient la loi. Nanana ny lalàna izy a, La loi leur interdisait de pécher, ny lalàna dia nandrara azy tsy hanota, mais parce qu'ils étaient esclaves du péché, fa satria izy ireo andevon'ny ota, ils étaient donc contraints de faire la volonté de celui qui les a rendus esclaves. dia izy ireo zany dia manao ny sitrapolony izay nanandevo azy. C'est-à-dire, ils étaient obligés de pécher, Izany hoe voatery nanota izy parce ireo, qu'ils étaient esclaves du péché. satria izy ireo dia andevon'ny ota. Même si la loi les empêchait de pécher, Na dia ny lalàna aza raha nandraran'izy ireo tsy hanota, mais ils ne pouvaient pas s'empêcher de pécher. dia tsy afaka izy ireo ny hoe tsy hanota. La loi ne peut empêcher personne de ne pas pécher. Ary ny lalàna dia tsy afaka manakana an'izaniza hoe tsy hanota. Plus on te dit de ne pas mentir, Arakaraka ny ilazana aminao hoe tsy mahazo mandainga, plus tu as envie de mentir. dia arakarak'izay dia te handainga ianao. Plus on te dit, touche pas à ça, Arakaraka ny ilazana aminao hoe aza mikitika an'ity, plus tu es entraîné de vouloir savoir pourquoi on m'a dit qu'il ne faut pas toucher. dia arakarak'izay dia te hanatony ianao hoe fa maninona ny tenenanao hoe tsy tokony kasiaka io a. Plus on t'interdit sur une chose, Arakaraka ny andrarana anao amin'ny zavatra plus en anankiray toi il y a un sentiment de non, je veux savoir pourquoi. dia ao aminao dia misy an'izay te afantatra izay hoe fa maninona. C'est ça la loi. Ary izay ny lalàna. La loi nous amène à pécher. Lalàna no mitondra antsika hanota, La loi nous amène à devenir esclaves du péché. ary ny lalàna no mitondra antsika ho tonga andevon'ny ota. Mais cette loi, Fa io lalàna io elle a été clouée sur le bois. dia efa no fantsihana teny amin'ny hazo fijaliana. Amen. Amen. Lorsque Jésus a été cloué sur le bois, Rehefa ny fantsihana teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy qu'est-ce qu'il est devenu après? dia tonga inona izy avy eo? Il est mort. Maty izy. Toute personne qui est clouée au bois, Ary ny olona rehetra izay miantona eo amin'ny hazo il meurt. dia maty. Alors si la loi est clouée au bois, Ary raha ohatra zany lalàna ka no fantsihana teo qu'est-ce amin'ny qu'elle est hazo devenue? dia tonga inona izy? Hein? Elle est morte. Maty izy. Jésus est ressuscité des morts. Fa Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Mais la loi n'est pas ressuscitée des morts. Fa ny lalàna dia tsy nitsangana tamin'ny maty, Elle est morte. fa maty Elle izy. n'existe plus. Ary tsy misy tsony izy.
Mais nous les chrétiens, Fa isika kristianina nous avons tendance à ressusciter la loi. dia isika indray dia manana an'izay fahazaran'izay hoe manangana amin'ny lalàna Alors amaty que la loi, elle est crucifiée. dia nefa ny lalàna efa voaombo Elle est morte. efa maty. Vous comprenez cela? Tahaka sareo ve La zany? loi, elle est morte. Lalàna dia efa maty. Est-ce que cela veut dire qu'on va voler, on va tuer, on va faire l'adultère? Dia ny dikan'izany ve zany hoe angalatra isika hamono olona isika dia hanao fitsangatsangana? Non, pas du tout. Tsy izay Nous verrons cela tout à l'heure. ho hitantsika izay avy Alors, eo. on va lire un passage qui montre que la loi, justement, elle a été crucifiée. Andao isika maky andalana izay manambara hoe efa Colossiens voaombo ny chapitre lalàna. 2. Colossiens chapitre 2. Kolosianina toko faharoa. Colossiens chapitre 2. On va lire le verset 14. Kolosiana toko faharoa dia ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. On va lire à partir du verset 13. Fakitsika manomboka amin'ny andininy Vous qui fahatelo étiez ambin'ny morts folo. par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Ary ianareo izay efa maty ny fahadisoana sy ny tsy fiforan'ny nofinareo dia novelominy niaraka tamin'i Kristy rehefa navela ny fahadisoantsika rehetra ary novonoiny ny soratanany didy izay ny ampangatsika dia nesoriny tsy ho eo mihitsy izany ka nomboany tamin'ny hazo Voyez fijaliana. le verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est quoi ces actes dont les ordonnances nous condamnaient? C'est la loi. Eo amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo le hoe ary novonoiny ny soratanany didy izay ny ampangatsika. Iny zany soratanany didy ny ampangatsika zany dia lalàna. C'est la loi qui nous condamne. Lalàna izay ny ampangatsika. Parce que nous sommes appelés à obéir. Bon, les enfants d'Israël étaient amenés à obéir la loi. Ny zanak'Israela dia natsoina hankatony lalàna. Et parce qu'ils obéissaient pas à la loi, Dia satria izy ireo dia tsy nankatony la loi les lalàna. condamnait. Dia lalàna ny ampangan'izy ireo na nanamelika Quand an'izy ireo. on se met à se soumettre sous la loi, Dia rehefa manomboka mitoetra eo ambany lalàna il faut isika obéir à cette loi. dia mila manaiky an'izay Mais lalàna personne n'a mankatoa jamais an'izay réussi à lalàna izany. obéir la loi. Fa mbola tsy nisy navita nankatoa ny lalàna. Et si nous n'obéissons pas à la loi, Ary raha ohatra isika tsy mankatoa ny ou lalàna, disons, si nous nous mettons sous la loi, raha ohatra isika ka mitoetra ao ambany et nous lalàna, n'obéissons pas à cette loi à laquelle nous nous sommes soumis, dia isika tsy mankatoa an'izay lalàna ny akentsika cette loi izay, va nous condamner. dia io lalàna io nameloka atsika. Par contre, cette loi, Dia nefany io lalàna io toute la loi, lalàna elle rehetra a été crucifiée. dia efa voaombo avokoa, Elle n'existe plus. efa tsisy tsony. Donc, on doit jamais parler de la loi dans la nouvelle alliance. Izany hoe tokony tsy hiresaka lalàna intsony isika ao amin'ny fanekena vaovao. Parce que Christ nous a affranchis. Satria Kristian efa nanafaka Il atsika. nous a libérés. En nous sauvant, il nous a libérés du péché. Tamin'izy namonjy atsika dia nanafaka atsika tamin'ny fahotana Nous ne izy sommes plus sous le régime de la loi. ary tsy eo ambany lalàna Nous ne intsony sommes plus isika. des pécheurs. Tsy mpanota intsony Nous sommes isika des enfants de Dieu. fa tonga zanak'Andriamanitra isika. Amen. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Zanak'Andriamanitra Nous isika. ne sommes plus sous la loi. Tsy eo ambany lalàna intsony isika. Donc, si Jésus dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre, Raha miteny Jesosy hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ça ianareo. veut dire il nous a rendus libres par rapport à quoi? Dia inona dikan'izany nafany tamin'inona isika? Il nous a rendus libres par rapport à la loi. Nanafaka atsika tamin'ny lalàna Il izy. nous a rendus libres par rapport au péché. Nanafaka atsika tamin'ny ota Nous izy. ne sommes plus esclaves du péché. Ary isika dia tsy andevon'ny ota Nous sommes intsony des enfants de Dieu. fa zanak'Andriamanitra isika. Nous sommes libres. Afaka isika. Amen. Amen.
Le Seigneur nous a libérés. Ary ny tompo efa nanafaka atsika. C'est-à-dire, on était sous des chaînes, Izany hoe voafatotra isika on était tanatina liés par le zioga, péché. voafatotry ny ota, Le sang de Jésus nous a lavés. ny rahan'i Jesosy nanadio asika, On a été purifiés. no voadio isika, Nous sommes libérés. nafana isika, Nous sommes plus esclaves du péché. ary tsy andevo ny ota intsony isika. Nous sommes libérés. Afaka isika. Mais le plus grand problème, Fa ny olana lehibe ce indrindra que j'ai dit dès le départ, dia araka lazaiko tany amin'ny c'est que nous voalohany ne savons pas profiter de cette liberté que le Seigneur nous a donnée. hoe tsy haintsika manararoatra an'izay fahafahana nomeny tompo atsika izay. Et c'est un problème qui s'est posé depuis toujours. Ary izay olan'izay dia efa teo hatr'izay. On a toujours tendance à vouloir revenir un peu à la loi. Dia manana an'izay faniriana firehan'izay foana itsika hiverina any amin'ny lalàna. Cela s'est passé dans l'église de Galate. On va prendre cet exemple. Niseho zany tany amin'ny fiangonan'ny Galatia, Et horaisintsika izay ohatra izay. Paul avait appris que les Galates, ils étaient retournés dans la loi. Ary niresaka Paoly hoe ny Galatiana dia miverina tany amin'ny lalàna. Ils se mettaient à pratiquer la circoncision. Ary lasa nanao ny famorana indray izy ireo. Et Paul a appris cela. Dia fantatry Paoly zany. Quelle a été sa réaction? Reny Paoly zany inona ny fihetsika nataon'ny Paoly. Galates chapitre 3. Galatiana toko fahatelo. On va lire à partir du premier verset. Dia hovakitsika manomboka amin'ny andiny Ô voalohany. Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Ry Galatiana dala, iza no nanimba anareo, kanefa teo imasinareo indrindra nanehoana marimarina an'i Jesosy Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Izao ihany no tiako holazainareo amiko. Moa ny asan'ny lalàna va no nandraisanareo ny fanahy sa ny fitoriana ny finoana? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Adala toy izany va ianareo rehefa nanomboka tamin'ny fanahy ianareo dia hantanteraka amin'ny nofo va ankehitriny? C'est quand même assez fort ces paroles de Paul. Hein? Tena mafimafy zany tenin'ny Ô Paoly Galates zany insensés, hoe ry Galatiana adala, qui vous a fasciné? iza no nanimba anareo? En d'autres termes, dans d'autres versions, on dit qui vous a ensorcelé. Raha amin'ny dika teny hafa dia ohatrany hoe iza no namosavy anareo? Le fait de pratiquer la loi, Izany hoe ny fampiarana ny lalàna il faut être ensorcelé pour revenir à la loi. dia ohatrany hoe nisy namosavy zany ianao raha ohatra ka hiverina Il faut perdre la raison pour revenir à la loi. hoe tsy manana fahatongavan-tsaina dia miverina any amin'ny lalàna. Paul est en train de dire, vous avez reçu le salut par grâce, Paoly dia milaza hoe fanandray ny famonjena tamin'ny alalan'ny fahasoavany ianareo. c'est pas par les œuvres que vous avez été sauvés, Tsy tamin'ny asa anareo no nahavoavonjy mais c'est par anareo, la foi. fa tamin'ny Vous finoana. n'avez rien fait pour être sauvés. Ary tsy nanao nininona anareo mba Nous n'avons hovonjena. rien fait pour être sauvés. Tsy nanao nininona isika Nous mba avons hovonjena. cru. Nino Nous isika? avons accepté que nous sommes des pécheurs Nanaiky isika, Nous niaiky nous isika sommes hoe mpanoty repentis. dia mibebaka isika et nous sommes sauvés. dia voavonjy isika. Amen. Amen. Mais les Galates, Fa ny Galatiana en plus d'avoir reçu le Seigneur, arakaraka d'être sauvés par grâce, akoatra ny nandraisan'izy ireo any tompo tamin'ny alalan'ny fahasoavana ils sont en train de revenir dans la loi. dia miverina tany amin'ny lalàna izy ireo. Oui, on est sauvés, mais on doit faire encore telle chose. Hoe efa voavonjy zay fa tokony mbola manao an'ity On doit zavatra faire ceci, manao an'ity on doit faire cela. manao an'izao On continue dans Galates chapitre, dans le livre de Galates, mais au chapitre 5.
toy izantsika ihany ao amin'ny bokin'ny Galatiana fatoko fadimy a. Voyez un peu cette déclaration, frères et sœurs. Hitanareo izany fanambaran'izany raha lasanabavy a. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ho amin'ny fahafana no nanafahany Kristy antsika. Le Seigneur nous a affranchis pour que nous soyons libres. Nafahany tompo isika mba ho tonga antsika ho afaka. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ho amin'ny fahafana no nanafahany Kristy antsika. Ça mérite un amen, non? Mila amen zany, mendrika amen zany. Amen. Amen. Vous n'êtes pas content d'être affranchi? Tsy faly ve nareo hoe efa nafahany? Quelle joie d'être affranchi. Tena hoe fifaliana zany hoe efa nafahany zany a. Il n'y a pas de condamnation. Tsy misy fanamelohany. Amen. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ho amin'ny fahafana no nanafahany Kristy antsika. La suite. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ka tomoera tsara fa aza mety ho azon'ny zioga fanandevozana intsony. N'acceptez pas que quelqu'un vienne vous donner encore un joug. Ary aza manaiky tsony hoe misy olona ndray tonga dia mametraka zioga eo aminareo. Tu avais un joug. Nanana zioga On ianao t'a libéré. dia nafana ianao. Tu es libre. Dia afaka ianao. Imagine quelqu'un qui était en prison pendant des années. Eritrereto hoe nisy olona tany am-ponja nandritra ny taona Et maro on vient ouvrir les portes de la prison. dia sokafana varavara ny fonja On lui dit, tu sors, tu es libre maintenant. dia tenen'izy hoe mivoafa afaka ianao. Ah, il va dire, oh, merci. Dia ozy izy hoe misaotra. Hein? C'est comme ça comment il va faire? Ohatr'izany ve ny Il va ataony? sauter de joie. Fa tena isaoty izy amin'ny fifaliana, itsambikina amin'ny fifaliana. Paul dit, attention, Dia ozy Paoly hoe mitandrema n'acceptez pas que quelqu'un hoe aza manaiky hoe vienne misy vous mettre olona un joug sur la tête. hoe isy olona indray ametraka zioga eo aminareo. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Fa aza mety ho azon'ny zioga fanandevozana intsony anareo. C'est très sérieux, hein? Tena matotra izany a. Comment est-ce que quelqu'un peut nous mettre sous un autre joug? Ahoana moa ny ahafahan'ny olona anankiray hoe mametraka antsika anatina zioga hafa indray? On n'est plus des pécheurs, Tsy mpanota intsony on isika, n'est plus esclaves, tsy andevo intsony Du péché? isika, tsy andevony ota intsony, ni de la loi. na ny lalàna. Mais le plus grand problème, Fa ny tena olana lehibe indrindra, c'est que si Paul dit raha ohatra Paoly ka de milaza ne pas nous laisser hoe aza mety a mettre de nouveau sur un joug, ho azon'ny zioga c'est fanandevozana parce intsony. qu'il y a justement des pratiques Dia satria zany a misy fomba qui mettent des jougs sur les frères et sur les sœurs. izay mametraka zioga eo ambony ralahy sy anabavy. C'est comme si le Seigneur nous fait sortir d'une prison, Tahaka ny hoe ny tompo a dia namoaka antsika avy ao anaty fonja, il nous fait sortir de la prison du péché, de namoaka la antsika servitude du péché. tao anatin'ny fonjan'ny fanandevozan'ny ota, On est libre. dia afaka isika. Et il y a des frères et sœurs qui ouvrent une autre prison. Dia misy rahalahy sy anabavy hafa manokatra varavarana fonja hafa, Tu sors d'une prison et ils te font entrer dans une autre prison. mivoaka amina fonja hafa ianao a dia ampidirina ny anatina fonja hafa. Ça, c'est vrai ce que je suis en train de parler. Hein. Ary marina zany zavatra lazaiko izany a. Comment cela se passe? Ohatrany ahoana ny fisehoan'izany. On va dans Colossiens. On va voir comment ça se passe. Ho jerentsika ny fitrangan'izany a ao amin'ny Kolosianina. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre Kolosianina 2. toko voalohany. Oui, chapitre 2.
C'est dans Colossiens chapitre 2 que nous avons vu que la loi a été crucifiée, elle est morte. Tao amin'ny Kolosiana toko faharoa nahitantsika hoe efa voaombo ny lalàna, efa maty izy. Mais donc c'était le verset 14. Tany amin'ny andiny faefatra On va ambin'ny folo prendre à zay. partir du verset 16. Fa ovakitsika manomboka Et amin'ny andiny écoutez bien faina ambin'ny folo. ce que Paul est en train de dire. Dia ino tsara izay lazain'ny Paoly. Que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger, ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Andiny faina ambin'ny folo koa aza vela isy tsara nareo ny amin'ny fihinanana na ny fisotro na ny andro firavoravona na ny voalombolana na ny sabata aloko ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia any Kristy. Verset 18. Que personne, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse au gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par des pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Andiny fahavalo ambin'ny folo ary aza mety ho fitahana tsy ahazonareo ny loka noho ny fanetretena ahitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely ka mitompo amin'ny zavatra efa hitany sady feno fiavonavonana noho ny fisaina nofony ka tsy mihazona ny loha izy no hitombony tena rehetra izay velomina sampiraisina tsara amin'ny famavany sy ny ozatra araka ny fampitomboan'Andriamanitra. Verset 20. Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Principes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont pas fondés sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Non, qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Andiny faharoapolo ary raha niara-maty tamin'ny Kristy ianareo ka efa afaka tamin'ny ampidim-pianaran'izao tontolo izao na ahoana atao mbola velona amin'izao tontolo izao ihany ianareo ka mety ho didiana hoe aza mandray, aza manandrana, aza manendry, levona amin'ny fanaovana ihany izany rehetra izany araka ny didy sy ny fampianaran'olona. Verset 23 pour terminer. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Andiny fahatelo amby roapolo farany izany rehetra izany dia ankalazaina ho fahendrena amin'ny fivavahana hitraitra sy fanetretena ary ny fampahoriana ny tena nefa tsy manan-kery akory ahasakana ny fampanaranana. Qu'est-ce que Paul est en train d'expliquer ici? Inona zavatra zavain'ny Paoly eto? Nous sommes libres, Afaka isika, mais ici, à Colosse, il y avait des gens fa ato tany amin'ny Kolosiana dia nisy olona qui sont venus imposer d'autres lois. tonga nametraka lalàna hafa. Ah, il faut pas manger ceci, Tsy mahazo mihinana il an'izao, faut pas boire ça, tsy mahazo misotro il faut an'izao, pas faire ceci, tsy tokony manao il faut pas an'izao, faire cela, tsy tokony manao an'izao, goûte pas ça, touche pas ceci, aza manandrana an'izao, aza mikasika il faut an'izao, pas s'habiller de cette manière, aza miakanjo mitafy il faut s'habiller ohatran'izao, comme ça. fa tokony ohatran'izao ny fomba fitafy. Finalement, ils n'étaient pas libres. Dia farany dia tsy afaka izy ireo, tsy malalaka izy ireo. Ces préceptes, Ary ireo didy ireo, apparemment, ça montre une forme d'humilité. ireo didy ireo dia ohatrany hoe mampiseho fanetretena, Il y a une forme de piété. misy endrikendrika toe-panaraka an'Andriamanitra. Mais ce que Paul est en train de nous dire ici, Fa ny tiany Paoly lazaina amintsika eto c'est que c'est une forme extérieure hoe endrika ivelany zany qui donne satisfaction à la chair. izay manome fahafampohan'ny nofo Mais ça n'a rien de spirituel. fa tsisy ara-panahy mihitsy zany. Quand quelqu'un te dit, non, tu dois t'habiller comme ça,
rehefa misy miteny hoe tokony ohatran'izao ny fiakanjonao a Toi, quand tu regardes, ah, peut-être c'est vrai. dia ianao rehefa mijery dia hoe mety tena marina zany Apparemment, ça semble vrai. ary ohatrany hoe tena marina mihitsy le Mais tu izy sens pas qu'il y a une loi qu'on est en train de t'imposer. fa tsy hainao hoe misy lalàna izay apetraka eo aminao. On peut te dire, non, écoute, pourquoi tu mets toujours des chemises manches courtes? Dia mety misy tenanao hoe fa maninona ianao a manao lobaka fohy tanana Non, il foana. faut, oui. Pour un pasteur doit mettre une chemise manche longue, une veste et une cravate. Ny pasteur mitandrina tokony manao lobaka lava tanana, manao kravaty amin'ny fetenda Parce que les gens te regardent. satria ny olona mijery anao. Hein? En te voyant avec une chemise manche courte ou avec un pantalon jean. Non, tu prouves pas que tu es un pasteur. Dia rehefa manao lobaka fohy tanana ianao, manao jean dia tsy mampiseho zany hoe pasteur ianao. Et voilà, après, on va donner tous les pantalons jeans à des gens, on va jeter les chemises manches courtes, on va acheter des chemises manches longues. Dia aorianan'izay dia omena olona daholo le pataloha jean, riana daholo le akanjo fohy tanana dia mividy lobaka lava tanana. Parce que quelqu'un m'a dit que c'est pas digne d'un pasteur de s'habiller de telle manière. Satria nisy olona nilaza tamiko hoe tsy mendrika ho ana pasteur no manao fiakanjo Parce ohatran'izany. qu'un tel m'a dit que le pasteur doit s'habiller comme ça, Satria nisy niteny tamiko hoe ny pasteur dia tokony ohatran'izao qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, na mangatsika na je dois mafana toujours être en 3 pièces dia tokony manao 3 pièces foana pour que tout le monde reconnaisse que je suis un pasteur. mba hafantatra ny olona rehetra hoe pasteur. C'est une loi. Lalàna zany Je dois être libre. fa tokony ho afaka. Tant que mon habillement Raha n'expose ohatra ny pas mon fiakanjoko corps tsy mampitanjaka au point de provoquer la convoitise ka tonga hatrany amin'ny des hoe autres. mamoa fitsiriritana any amin'ny hafa Où est le problème? dia tokony tsy olana zany. Amen. Amen. Nous sommes la lumière du monde. Isika ny fahazavan'izao tontolo izao En tant qu'enfant de lumière, ary mazanaka ny mazavatsika je dois exprimer cette lumière envers les autres. dia tokony maneho an'izay fahazavan'izay amin'ny hafa. Je dois m'habiller décemment Mitafy amin'ny famantinana pour pas que ma façon de m'habiller ka tsy tonga hatramin'ny hoe ny fomba fitafiko n'attire pas la convoitise des nôtres. mba tsy hoe ny fomba fitafiko ny tondra fitsiriritana any amin'ny hafa. Amen. Amen. Paul était clair. Nazava ny zavatra nolazainy Paoly Qu'on n'impose personne hoe aza mametraka azy ioga et qu'on ne amin'izany juge izy personne. ary aza mitsara n'izany izy. Ça ne veut pas dire je peux m'habiller comme je veux. Dia tsy midikany hoe zany hoe iakanjo arak'izay tiako aho zany Mais j'ai besoin de m'examiner. fa mila mandinika ny Ma tenako façon de m'habiller. ny fomba fitafiko Est-ce que c'est juste aux yeux de Dieu? hoe marina eo anatrehan'Andriamanitra ve Est-ce que je suis en train d'accomplir la justice de Dieu? sa ve manao ny famarinan'Andriamanitra, matateraka ny famarinan'Andriamanitra. Amen. Amen. Vous vous rappelez de Moïse? Tadidinareo ve Mosesy Lorsque Moïse a vu un buisson qui était en train de brûler, rehefa nahita roy memendrehatra Mosesy il s'est approché de ce lieu. dia nanantona ny toerana io izy Et pendant qu'il s'approchait, dia mandritra n'izy andeha hanantona teny Dieu lui avait dit d'enlever ses chaussures. dia ozy ny tompo taminy hoe esoro ny kapanao. Il a dit, enlève tes chaussures parce que l'endroit où tu vas marcher est saint.
hoe sorony kapanao fa masina io toerana izay andehananao io. Il y a beaucoup d'églises Maro ny fiangonana où pour monter ici à l'estrade, hoe raha hiakatra ety ambony altara il faut enlever les chaussures et les laisser là-bas. dia mila manala kiraro dia avela ery. On enlève les chaussures là-bas, on vient ici parce que ici c'est saint. Dia manala kiraro dia atao ery dia satria eto dia masina. Ça veut dire Dieu est ici, mais Dieu n'est pas là-bas. Hein? Dikan'izany hoe Andriamanitra zany eto fa Andriamanitra tsy any. Non, mais ça existe ça. Hein? Tena misy zany a. Moi, je crois Ary za mino a que Dieu est ici avec moi, hoe Andriamanitra eto miaraka amiko a mais il est là avec vous. dia eo koa izy miaraka aminareo. Que je sois ici Na eto ou que je me sois là-bas, na etsy mipetraka etsy a il sera toujours avec moi. dia miaraka amiko foana izy. Amen. Amen. Ma façon de m'habiller ici, Ary ny fomba fitafiko eto a c'est ma façon dont je vais m'habiller là-bas. dia ohatran'izay ihany koa ny fitafiko a rehefa eny a. Quand je viens prêcher, Rehefa tonga mitory-teny a je ne vais pas en quittant ma place tsy hoe rehefa miala eo amin'ny toerako a prendre ma robe pastorale dia atsofoko a ilay akanjo mahapasteur a parce que je vais prêcher. satria dia hitory-teny a. Hein? Comme ceux qui font les séances d'exorcisme, Tahaka an'ireo izay hoe ireo manao fandroana Mpiandry. devoly a les pianges, mipiandry a pour aller chasser les démons, alohan'ny andeha androana devoly a il faut d'abord qu'ils mettent leur robe dia mila manao an'ny akanjony aloha izy a et amener robe la a Bible comme ça. dia mitondra an'ilay baiboly a tahaka an'izao. De quoi les démons ont-ils peur? Fa inona moa ny atahorany devoly? Des habits et de la Bible qu'on amène comme ça? Ny akanjo a sy ny baiboly a hoentina tahaka an'izao ve? Non, soyons sérieux. Tsy izay a. Soyons sérieux. Andao isika ho matotra. Nous avons besoin de revêtir Christ. Fa tena hoe mila mitafy an'i Kristy izy. Christ en nous. Kristy ao anatsika. C'est pas l'apparence extérieure, Tsy ny endrika ivelany a, mais Christ en nous. fa Kristy ao anatsika. L'espérance de la gloire. Kristy ao anatsika ny fanantenana ny voninahitra. Amen. Amen. Pourquoi donc? Expliquons les choses parce qu'on a dit que le fait de connaître la vérité va nous affranchir. Araka ny lazaintsika teo hoe arakaraky ny afantarantsika marina dia marina anao nafaka antsika. Nous avons besoin de connaître la vérité. Mila mafantatra ny marina isika. Nous avons besoin de connaître le cœur de Dieu Mila mafantatra ny fon'Andriamanitra isika. pour ne pas faire des choses religieusement. Mba tsy hanaovantsika zavatra araka ny fombafomba-pivavahana. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur a rencontré la femme samaritaine, Jesosy rehefa nifanena tamin'ilay vehivavy Samaritana, la femme samaritaine a dit, nous, nos ancêtres, ils allaient servir Dieu là-bas sur la montagne. Et toi, qu'est-ce que tu nous dis? hozy izy ilay vehivavy Samaritana hoe ny razanay dia nilaza hoe eny amin'ny tendrombohitra no anompona ny tompo. On Fa va inona ny lazainao? regarder très rapidement ce passage. Hojerentsika Dans haingaikaingana kely izay Jean andalan'izay chapitre 4. ao amin'ny Jaona toko faefatra. Oui, le verset, à partir du verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faudra adorer est Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas.
nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. manomboka Jaona toko faefatra andiny faharoapolo ny razantsika nivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity fa ianareo kosa milaza fa any Jerosalema no tokony hivavahana. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy mino ahy fa avy ny andro ka tsisy amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema azy no hivavahanareo amin'ray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay kosa mivavaka amin'izay fantatray satria avy amin'ny jiosy ny famonjena. Donc, ils adoraient ce qu'ils ne connaissaient pas. Mivavaka tamin'izay tsy fantan'izy ireo akory izy ireo. Quand on ne connaît pas la vérité, Rehefa tsy mahafantatra ny fahamarinana quand on n'a pas isika, la lumière, rehefa tsy manana ny fahazavana on fait isika, des choses, mais des choses qu'on ne connaît pas. dia manao zavatra isika, zavatra izay tsy fantatsika On ne sait akory. pas pourquoi je fais ceci, pourquoi je ne dois pas faire cela. Dia tsy fantatsika hoe fa maninona no manao an'izao ary fa maninona no tsy tokony manao Mais an'izao. Dieu veut que nous sachions ce que nous faisons et pourquoi nous faisons. Fa tian'Andriamanitra fantatsika hoe inona ny ataontsika ary fa maninona isika manao an'izany. Si nous faisons une chose, pourquoi on fait ça? Raha manao zavatra anankiray isika dia fa maninona isika manao Si on ne fait an'izany. pas, pourquoi on ne fait pas Raha ça? ohatra ka tsy manao dia fa maninona tsy C'est pour manao cela que le an'izany. Seigneur nous a donné la parole, la Bible et l'Esprit en nous. Izay nampatonga ny tompo manome antsika ny teniny, ny baiboly sy ny fanahy ao anatsika, Pour que nous puissions comprendre son cœur, son plan. mba ahafahantsika matakatra ny fony sy ny sitrapony Alors, sy ny drafiny. revenons sur Moïse, parce qu'on n'a pas fini pour Moïse. Andao isika hiverina Mosesy satria tsy Donc, mbola vita le si izy. Dieu lui avait demandé d'enlever ses souliers, Raha ohatra ka Andriamanitra nangataka taminy mba hanalany ny parce kapany, qu'il allait dans un endroit saint, satria ho any amin'ny toerana masina izy, c'est que Dieu voulait lui faire comprendre une chose. dia tian'Andriamanitra takatra zavatra anankiray izy. Ses souliers apportaient des saletés, Hoe ny kapany dia nitondra loto, de la poussière, vovoka, alors que lui, il allait dans la présence de Dieu. dia nefa izy andeha eo amin'ny Donc, pour aller dans fanatrehan'Andriamanitra. la présence de Dieu, Dia izany hoe raha andeha ho eny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra il faut être sanctifié, il faut être purifié. dia mila madio, voadio, Amen. sy voamasina. Alors, Amen. nous voyons un peu cette image dans le Nouveau Testament aussi. Dia hitantsika ihany koa izay sarisary izay ao amin'ny testamenta vaovao. Nous nous rappelons lorsque Jésus a lavé les pieds de Pierre et des disciples. Tadidinareo tamin'ny Jesosy nalasa ny tongotry ny mpianatra sy Petera, Et Pierre ne voulait pas que le Seigneur lui lave les pieds. dia Petera tsy tiany hoe ny tompo no hanasa ny tongony. Mais Jésus a insisté, il a dit, il faut que je lave tes pieds. Fa Jesosy dia nanamafy hoe mila sasako ny Mais quand le tongotrao. Seigneur a expliqué à Pierre le pourquoi du lavement des pieds, Fa rehefa nazavain'ny tompo tamin'ny Petera hoe fa maninona ny sasana ny tongotra, alors Pierre a dit, non, pas les pieds seulement, les mains et tout mon corps. dia ozy izy Petera rehefa avy eo tsy ny tongotry ihany izany fa ny tanako ny vatako iray manontolo. Et Jésus a dit ceci, Dia izao no lazain'i Jesosy non, taminy quelqu'un qui s'est déjà lavé, hoe raha olona anankiray izay efa nidio, quelqu'un qui est déjà propre, efa madio, n'a pas besoin encore de laver tout son corps. dia tsy mila manadio ny tenany Mais iray seulement manontolo les tsony pieds. izy, fa ny tongony On ihany. revient toujours sur les pieds. Verina eo amin'ny tongotra foana isika. Pourquoi? Fa maninona? Jésus était en train d'expliquer à Pierre Jesosy dia nanazava tamin'ny que Petera lorsqu'une personne reçoit Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, hoe rehefa misy olona anankiray mandray an'i Jesosy ho tompo sy nous mpamonjy avons fiainany, été lavés de toute souillure. dia efa nosasana ny amin'ny loto Nous rehetra avons isika. été purifiés. Efa voadio isika. Donc nous pouvons aller dans la présence du Seigneur. Dia afaka mandeha eo amin'ny fanatrehan'ny Parce que tompo nous isika. sommes lavés, nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés. Satria isika efa voadio, efa no Nous amasinina, sommes des enfants de Dieu. efa Donc zanak'Andriamanitra. quelqu'un qui est déjà lavé, Dia izany hoe raha misy olona anankiray il efa n'a voasasa, besoin que de laver les pieds seulement. dia ny tongony ihany sisa no mila Est-ce sasana. que cela veut dire que nous allons nous mettre à laver nos pieds? Dia ny dikan'izany ve zany hoe andeha indray tsika nahasa ny tongotra indray, Il n'y a pas de problème à ça. tsisy olana ny amin'izany. Mais si on le fait de manière religieuse, Fa raha ohatra isika ka manao an'izany amin'ny fombafomba ça ne mpivavahana, servira à rien. dia tsisy Il dikan'izany. faut qu'on comprenne quel est le message qui se trouve dans le lavement des pieds. Fa mila mahatakatra isika hoe inona ny hafatra ao anatin'izany hoe mifanasana tongotra Qu'est-ce izany. que Jésus voulait dire à Pierre
Ary inona ny tiany Jesosy ny lazaina tamin'ny Lorsqu'il Petera a dit que quelqu'un qui est déjà lavé, il n'a besoin que de laver seulement les pieds. rehefa niteny tamin'ny Petera izy hoe raha olona anankiray efa voadio dia ny tongony ihany sisa Il mila voulait lui sasana. dire, premièrement, Ny tiany tenenina voalohany dia je te lave les pieds, hoe manasa ny tongotrao quelque chose qui était réservé aux vils esclaves. zay fomba ny fanasana tongotra dia ny andevo manao an'izany Donc je te montre que moi, le maître, je m'humilie. dia asehoko anao hoe za le tompo dia manetry teny. Donc le Seigneur était en train de transmettre une leçon d'humilité. Zany hoe ny tompo teo dia nanome lesona ny amin'ny fanetretena Nous avons besoin de nous humilier les uns envers les autres. hoe mila mifanetretena isika. C'est pas l'acte de laver les pieds en soi. Tsy le hoe le asa hoe manasa tongotra On peut le faire afaka atao zay parce que c'est un signe d'humilité. satria ny tena hoe fambarana Mais fanetretena ce n'est zany pas un acte religieux. fa tsy fombafomba Donc mpivavahana. premièrement, c'est un signe d'humilité. Zany hoe fambarana La fanetretena. deuxième leçon Lesona que faharoa Jésus était en train de donner à Pierre, izay nomeny Jesosy amin'ny Petera c'est que tu es déjà lavé, efa voadio tu es ianao propre, madio tu ianao es sanctifié, no amasinina mais ianao tu continues à marcher. fa mbola mandeha foana ihany nefa ianao Et en marchant, dia rehefa il mandeha y a de la ianao poussière qui s'attache à tes pieds aussi. dia misy vovoka zay makeo amin'ny tongotrao Donc tes ihany pieds koa se salissent. dia maloto ny C'est pour tongotrao cela qu'il faut laver les pieds. dia zay ny antony hoe mila Ça manasa veut dire tongotra. quoi? Inona ny dikany Ça veut zany dire que dans notre marche chrétienne, hoe eo amin'ny lalana il mahakristianina y a beaucoup atsika de choses qui se passent dans notre vie dia misy zavatra be dia be mitrango eo amin'ny qui fiainatsika provoquent notre colère, zay mety mahatezitra qui atsika provoquent une insatisfaction, zay mitondra tsy qui peut peut-être Fafampo. provoquer la haine. zay mety hiteraka Nous pouvons fankahalana peut-être avoir un peu de jalousie. mety lasanana fialonana Nous kely pouvons avoir des isika problèmes les uns avec les autres. mety lasanana olana Et c'est là le samy sika lavement isika. des pieds. Dia zay le hoe C'est-à-dire, manasa nous avons tongotra besoin d'enlever toutes ces souillures. dia ny dikan'izany hoe manala an'izany loto Nous avons rehetra besoin izany de nous isika repentir de tous nos péchés. mila mibebaka ny amin'ny fahotantsika C'est ça rehetra ce que isika signifie le deuxième sens du lavement des pieds. ary izay ny dikany faharoany le hoe manasa Dans tongotra notre marche chrétienne, eo amin'ny lalantsika il peut se passer beaucoup makristianatsika de choses. mety zavatra maro itranga Nous pouvons être offensés. mety ho tafotohana Nous isika pouvons aussi offenser les autres. dia mety hatafotohana ny hafa ihany Et koa donc, s'il isika nous arrive d'offenser les autres, ary raha misy fotoana isika de nous matafotohana ny offenser hafa mutuellement, mety hoe mifanafotohana nous avons besoin d'aller nous humilier pour demander pardon. dia tena hoe mila manantona isika manetry Nous tena avons dia besoin mangataka de nous famelana pardonner les uns les autres. ary mila mifamela C'est isika ça la signification. ary izay no dikany Mais ce n'est pas un acte d'enlever les chaussures ou de mettre les chaussures. tsy hoe le izy tsy le hoe manala kiraro akory na manao kiraro Nous avons déjà lu tout à l'heure dans l'épître aux Colossiens efa nivakitsika tao amin'ny que ces choses-là, Kolosiana c'est l'ombre des choses à venir. hoe reny zavatra rehetra reny dia aloko ny zavatra ho avy C'est-à-dire maintenant, le temps où nous vivons maintenant, izany hoe ny fotoana zay iainantsika kehitriny on n'a pas besoin de photocopie pendant que nous avons l'original. dia tsy mila hoe tsy mila n'le aloka na le zavatra taloha nefa tsika manana le tena Nous ne izy vivons plus sous l'ombre. ary tsika dia tsy miaina anatin'le aloka Nous intsony vivons dans la réalité. fa miaina ao amin'le tena izy. Amen. Amen. Tout cela, c'est l'ombre. Colossiens chapitre 2, puisqu'on y est déjà. Et le verset 17. Kolosiana toko faharoa andiny fafito ambin'ny folo. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête. Ah pardon, oui, j'ai repris à partir du verset 16. Oui, d'une fête, d'une nouvelle lune ou de sabbat. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Toko fahaenina ambin'ny folo. Ko aza vela isy tsara nareo ny amin'ny fihinanana na ny fisotro na ny andro firavoravona na ny voalohambolana na ny sabata aloko ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia any Kristy. Amen. Amen.
Nous sommes libres, mes frères et sœurs. Efa afaka isika ara-lasaina basy. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous Manana ny pour fanan'Andriamanitra ao nous anatsika enseigner isika toutes choses. izay mampianatra atsika Nous ny n'avons zavatra plus rehetra. besoin de revenir encore sous la loi. Ary tsy mila intsony isika miverina any amin'ny Saint lalàna. joug. Tena ziogo zany. Lorsque nous sommes nés de nouveau, Rehefa nateraka indray isika, nous sommes devenus des enfants de Dieu. dia tonga zanak'Andriamanitra isika, Nous sommes affranchis. dia nahafahana isika. Rappelez-vous le premier verset qu'on a lu. Tadidinareo le andinin'ny soratra masina Si vakisika le Fils voalohany vous affranchit, hoe raha ny zanaka no afaka, vous êtes, notez bien ce terme-là, vous êtes réellement libre. dia raiso tsara le tapany farany hoe ho afaka tokoa ianareo. Réellement libre. Ho afaka tokoa. Vous vous rappelez la première fois qu'on a ce terme réellement dans la Bible? Hitanareo hoe tamin'ny fotoana inona no nisy an'izay teny izay tao anaty baiboly, C'était dans le jardin d'Éden. tao amin'ny Saedena. Lorsque le serpent est venu tenter Ève, Rehefa tonga naka fanahiny Eva ilay bibilava, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? hozy izy hoe Andriamanitra ve tena nilaza marina? Pourquoi le serpent a insisté sur réellement? Fa naninona ilay bibilava nanamafy an'ilay hoe tena izay marina ve? Il voulait susciter un doute. Satria te hametraka fisalasalana À izy. partir de ce réellement, Tamin'ny alalan'ilay teny hoe tena marina ve? Ève a commencé à réfléchir. Non, c'est pas que, mais c'est que. Dia nanomboka nieritreritra Eva hoe tsy izao fa izao fa. Alors ici, Jésus réplique, il répond. Dia Jesosy dia mamaly Et la réponse qu'il donne, dia le valin'izay omeny il est en train d'enlever tout doute dia izy tena hoe te hanala ny que fisalasalana si le rehetra Fils vous affranchit, hoe raha ny zanaka no il n'y a nahafaka vraiment aucun doute. dia tena tsy misy fisalasalana Si zany le Fils nous affranchit, hoe raha tena ny zanaka no nous nahafaka sommes atsika réellement libres. dia tena afaka marina isika. Alors, comment on vient aujourd'hui dire, oui, tu es affranchi, mais il y a les liens de tes ancêtres qui provoquent ceci et cela. Dia fa Dans ta maninona vie. ankehitriny misy milaza hoe efa nafana ianao fa mbola misy an'ny fifatorana izay tany amin'ny razambe anao tany ty Alors, fiainanao. quelqu'un qui est encore lié par les liens ancestraux, Izany hoe olona anankiray izay mbola voafatotra any il amin'ny n'est pas razambeany réellement libre. dia tsy afaka marina zany izy. Hein? Et on raconte, non, il faut chasser les démons parce qu'il y a des démons qui provoquent ceci et cela. Raha ohatra ka misy milaza hoe mila roana ny devoly fa devoly mampatonga an'izao S'il y a encore des démons, raha mbola misy devoly zany ça veut dire que la personne n'est pas réellement libre. dia le olona zany mbola tsy afaka marina. Oh, Jésus a dit, Nefa Jesosy milaza si le Fils vous affranchit, hoe raha ny zanaka no nahafaka vous êtes réellement libre. dia afaka tokoa ianareo na hoe afaka marina Il ianareo. n'y a même pas une petite chose qui te lie. Ary tsy misy na zavatra kely akory ary mamatotra anao, Ni le péché, na ny fahotana, ni la loi, na ny lalàna, ni les liens ancestraux, na ny fatotra tany amin'ny razambe ni les démons, na devoly ni rien. na inona On na est inona. libre. Afaka isika. Mais beaucoup de chrétiens ne se réjouissent pas de cette liberté. Fa maro ny kristiana tsy miaina an'izay fahafahana Parce izay qu'on leur impose un joug satria asiana zioga eo amin'izy ireo et ils ne vivent pas. dia tsy miaina an'izay izy, Ils ne sont pas libres. tsy afaka izy. Ils sortent d'une prison Miala anatina fonja anankiray et izy ils entrent dans une autre dia prison. mitsofoka anatina fonja anankiray. Avec Jésus,
fa miaraka am Jesosy a il n'y a aucun chrétien en prison. dia tsy misy kristianina ao anatina fonjy On est réellement libre. fa tena afaka marina isika afaka tanteraka isika Je ne peux rien imposer à personne. ary tsy afaka mametraka lalàna amin'ny iza na iza Nous sommes libres. afaka isika Amen. amen Seulement, ma liberté ny fahafahako irery ihany a ne doit pas provoquer, ne doit pas être une cause pour qu'un autre pêche. dia nefa ny fahafahako a tsy tokony ho tonga tonga ny hafa anota La liberté, ce n'est pas une raison pour que je fasse n'importe quoi. ny fahafahana dia tsy antony afahako manao a izay tiako atao Ce n'est pas parce que je suis libre tsy hoe afaka que je vais faire des bêtises. dia hanao fahadisoana zany Galates chapitre 5. galatiana toko 5 Les versets 13 et 14. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates 5, 13, galatiana toko 13, 7 fa efa natsoina ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy kanefa aoka tsy hoentinareo hanaraka nofo izany fahafahana izany fa mifanompoa amin'ny fitiavana fantanteraka amin'ny teny iray ihany ny lalàna rehetra dia izao tiavany namanao tahaka ny tenanao. Je suis libre, afaka mais ce n'est pas parce que je suis libre fa nefa hoe tsy hoe satria afaka que je vais vivre selon la chair. dia iaina araka nofo zany Parce que je ne suis plus redevable à la chair. satria dia tsy mpitrosa amin'ny nofo intsony Je ne suis plus redevable à la chair. tsy manana trosa amin'ny nofo intsony a C'est ça la crainte de beaucoup de pasteurs. ary zay a mitahoatry ny pasteur maro a Je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit, za kory tsy eto hoe apangana iza na iza mais je pense que ceux qui nous regardent en ligne aussi sont d'accord avec nous. fa mino ihany koa hoe ireo izay manaraka antsika mivantana dia miaraka manaiky Nous sommes aminay là pour apporter la lumière, hoe ento izahay hitondra fahazavana pour apporter la vérité. hitondra ny fahamarinana Car la Bible a dit que vous connaîtrez la vérité satria ny baiboly milaza hoe ho fantatrareo ny et la marina vérité nous affranchira. dia ny marina no afaka anareo OK? Donc, toute la loi. zany hoe ny lalàna rehetra C'est quoi la loi? inona ny lalàna Qu'est-ce qu'on trouve dans la loi? inona ny hita ao anatin'ny lalàna Ne vole pas, ne ment pas, ne fais pas de faux témoignages, ne convoitise pas. aza mangalatra aza manao fijoroana vavolombelona tsy manana aza mitsiriritra Mais toutes ces choses, on le fait envers qui? fa ireo zavatra ireo ataontsika ho an'izy On le zany fait envers son prochain. ataontsika amin'ny namantsika Quand on vole, rehefa mangalatra on isika vole son prochain. dia mangalatra amin'ny namantsika On lui fait du mal. manao ratsy aminy isika Quand on convoite, rehefa mitsiriritra on isika convoite les choses de son prochain. dia mitsiriritra ny zavatry ny On namantsika lui fait du mal. dia manao ratsy azy isika Quand on fait un témoignage, un faux témoignage, rehefa manao fijoroana vavolombelona tsy marina On isika ment. mandainga isika on fait des choses qui ne sont pas bonnes pour son prochain. dia manao zavatra ratsy ho an'ny hafa C'est zany ça isika toute la loi. Ce sont des choses pareilles. ary ohatran'izay daholo lalàna rehetra Mais Paul nous dit ici,
fa Paoly milaza amintsika que eto toute la loi hoe ny lalàna rehetra est accomplie dans une seule parole. dia tanteraka amin'ny teny iray. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Si j'aime mon prochain, Raha ohatra ka tia namako je ne vais pas lui voler son argent. dia tsy hangalatra ny volany Je ne vais pas lui convoiter ses biens, ni tsy sa femme. riritra ny vadiny na ny fananany Je ne vais pas lui mentir. tsy handainga aminy Je vais lui faire aucun mal. tsy hanao ratsy aminy Parce que je l'aime comme je m'aime moi-même. satria tiako tahaka ny tenako izy. Amen. Amen. Ça se résume en une seule parole. Ary voafehy anatina teny iray izany rehetra izany. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tiava ny namanao tahaka ny tenanao. La peur de beaucoup de pasteurs, Ny tahotra ny pasteura maro c'est que si on laisse les chrétiens libres, hoe raha vela ho afaka ny kristianina, donc ça veut dire s'il y a pas de, si on n'est plus sous la loi, ça veut dire que ils peuvent voler, ils peuvent mentir, ils peuvent convoiter, ils peuvent faire toutes ces choses. hoe raha atao afaka ny kristianina dia lasa afaka mangalatra izy, afaka mitsiririsy, afaka manao zavatra be dia be. Non, pas du tout. Tsy izay. Pas du tout. Tsy izay. Parce que Paul nous dit Satria Paoly que ça milaza doit pas un amintsika prétexte, ça doit pas être un prétexte pour vivre selon la chair. hoe tsy tokony ho fahalalantsika izany dia anantsika iaina araka ny nofo. Parce que la chair a besoin d'être crucifiée. Satria ny nofo dia mila ombohana. Nous ne pouvons pas vivre selon la chair. Ary tsy afaka miaina araka ny nofo isika. Nous avons besoin de faire mourir les actions de notre chair. Fa tena mila mamono isika ny asan'ny nofontsika. C'est pas en faisant des délivrances, Tsy amin'ny fanaovana fandroana parce que nous sommes réellement libres, satria tsika efa afaka mais marina. les mauvaises habitudes que nous avons, Fa ny fomba ratsy fanaontsika c'est notre chair. dia nofontsika Et la izany. solution que la Bible nous donne par rapport à notre chair, Dia ny vahaolana omen'ny baiboly atsika c'est de faire mourir la nofontsika chair. dia ny hoe amono ny nofontsika. Ceux qui sont en Christ Jésus, Izay eo amin'i Jesosy Kristy ils crucifient leur chair dia manombo ny nofony et ses convoitises. sy ny filany rehetra. Amen. Amen. La Bible nous encourage à faire mourir les actions de notre chair. Ary ny baiboly dia mampirisika atsika hamono ny asan'ny nofo rehetra. Mais pas à faire des délivrances. Fa tsy hanao fandroana devoly. Parce que quand Christ nous a affranchis, Satria rehefa nanafaka antsika nous Kristy sommes devenus réellement libres. dia afaka marina isika. Complètement libres. Afaka tanteraka Nous isika. pouvons avoir de mauvaises habitudes. Mety mbola manatoetra ratsy isika. Nous pouvons amener des choses de notre vie passée. Mety mbola nitondra ny zavatra avy any amin'ny fiainantsika taloha Mais isika. c'est là où nous avons besoin de travailler notre salut. Fa eo isika mila miasa ho amin'ny famonjenantsika D'amener notre chair, notre être sur la croix. dia mitondra ny amintsika eo amin'ny hazo fijaliana. La croix, elle est toujours prête, elle doit être présente toujours présente dans notre vie. Ary ny hazo fijaliana dia tokony eo foana ny fiainantsika isan'andro. Amen. Amen. Soyons joyeux. Ary andao isika Soyons hifaly. contents. Andao isika ho Parce que faly. nous avons été libérés. Satria efa nafana isika. Débarrassons-nous de tout joug. Ary andao isika hanala ny zioga rehetra. Parce que quand on porte un joug, Satria rehefa mitondra zioga ça isika pèse lourd. dia On ne mavesatra peut pas izany. avancer. Tsy afaka mandroso isika. Et quand on manque de lumière, Dia rehefa tsy ampy ny fahazavantsika, si notre lumière est, comment dire, tamisée, raha ohatra ka ny fahazavantsika mitsilopilopy on ne peut pas aller loin. dia tsy afaka handeha lavitra isika. On ne peut pas avancer si nous manquons de lumière. Ary tsy afaka mandroso isika raha tsy ampy fahazavana. Mais si nous avons une lumière suffisante, Fa raha ampy ny fahazavana anantsika nous pouvons aller loin. dia afaka handeha lavitra Et isika. Dieu veut que nous allions loin. Dia nefa tena tian'Andriamanitra hoe handeha lavitra isika. Amen. Amen.